Riavako malala ho mitompo ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ankatoavy ny tenin'Andriamanitra. Ankatoavy ny tenin'Andriamanitra. Asongadiny mofinainantsika an'io zany ao amin'ny bokon'ny Ohabolana toko 7 ny 1 hatramin'ny 5. Andeha hovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo zany teny zany. Anaka, tandremo ny teniko, ary raketo ao aminao ny didiko. Tandremo ny didiko dia ho velona ianao, ary tandremo toy ny anak'Andriamasonao ny lalako. Afehezo eo amin'ny ratsan-tananao izy, soraty ao amin'ny fonao tahaka ny amin'ny vato fisaka izy. Ny fahendrena dia ilazao hoe anabaviko ianao, ary ny fahafantarana dia antsoa hoe sakaiza mahazatra ianao. Mba hiarovana anao amin'ny vehivavy jejo dia amin'ny vahiny janga izay manao teny mandrobo. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tandremo ny tenin'Andriamanitra. Hitantsika ambaran'ny bokon'ny fahendrena eto ny teny, ny didy, ny lalàna izay samy manambara avokoa ny tenin'Andriamanitra. Tandremo na ny teny, na ny didy, na ny lalàna entina ilazana fa ilana fankatoavana ny fiainona an'Andriamanitra, fa ao amin'ny fankatoavana izay ambaran'Andriamanitra no misy fiainana sy fiadanana. Hitantsika eto fa mitaona ny olona hiaino ny teny, hifahendrena mba ahazahoan'ny olona ny fahavelomana. Tandremo ny didiko dia ho velona ianao. Eny, atao zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny olona mihitsy ny tsy ny fiainona fotsiny fa ny fankatoavana izay ambaran'Andriamanitra. Tombontsoa lehibe ho an'izay mahay mankatoa mantsy ny miaino tenin'Andriamanitra izay ambara eto, fa io dia mirakitra ny teny fikasan'Andriamanitra, mirakitra ny faneken'Andriamanitra toy ny amin'ny vato fisaka, ary raha tsaroantsika dia anehoan'Andriamanitra fanekempinoana lehibe, ny fanekempinoana jiosy, ny fiainona izany tenin'Andriamanitra izany. Hitantsika ny amin'ny bokon'ny Deutéronomie izay mamerimberina amintsika fa ilaina ny mamantatra tsara ny teny ary ny miaina aminy amin'ny fiainana andavanandro. Deutéronomie toko 9 dia hitantsika fa ny 9 hatramin'ny 7 dia milaza fa aoka ho amponao zao teny andidiko anao izao, ampianary tsara ny zanakao, resao na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha eny an-dalana, na mandrina amin'ny fo, fehezo ho famantarana amin'ny tananao ireny, ary aoka ho fefampahatsiarovana eo amboniny andronao, soraty amin'ny tolam-baravaran'ny tranonao sy amin'ny vavahadinao. Dia izay voalazan'ny Deutéronomie izay no averin'ny bokon'ny Ohabolana amin'ny teny hafa eto, ka hitenenany manao hoe afehezo amin'ny ratsan-tananao izy ka soraty amin'ny fonao. Dikany, ataovy mifamato-piainana aminao, mifanapatsinay aminao, mifanakaiky aminao ny tenin'Andriamanitra. Ataovy tazanao mandrakariva isan'andro zany mba hahazahoanao mankatoa izay lazainy.
io fankatoavana izay lazain'Andriamanitra io mihitsy arak'izay hitantsika eo amin'ny 2 sy 5 no tonga fahendrena sy fahalalana ka miaro anao amin'ny ratsy, miaro anao amin'ny fizahan-toetra sy ny fakapanahan'ny satana rehetra, mba hiarovana anao amin'ny vehivavy jejo dia amin'ny vahiny janga izay manao teny mandrobo. Mahazo fiainana izay mahay mankatoa an'Andriamanitra. Jesosy Kristy raha avako malala dia mampianatra antsika mandrakariva tamin'ny fampianarana, tamin'ny asa famantarana nataony, tamin'ny fahatongavany tetỳ amin'izao tontolo izao, fa ny fahaizana mankatoa ny baikony, fahaizana mankatoa ny teniny dia mitondra fiainana. Hitantsika ohatra Simona Petera ny rahany handatsaka lalina ny arato, na dia efa tsy nahazo nandritra ny alina aza dia niteny Petera, kanefa noho ny teninao dia arotsaka ihany ny arato, dia nahazo hazan-drano be izy satria nankatoa izay nambaran'Andriamanitra. Tsy izy ihany fa izaho, ianao ihany koa dia mila izany fankatoavana izany mba tsy ho mpihaino mpanadino fa hankatoa ny teny tokoa isika. Dia ao amin'ny fankatoavantsika an'Andriamanitra sy izay lazainy no ahazahoantsika fiainana. Eny, to miteny amintsika zao tenin'Andriamanitra zao, ankatoavy ny tenin'Andriamanitra na dia manahirana anao aza ny manatanteraka azy. Ankatoavy izay lazain'Andriamanitra aminao na dia tsy hitanao ao ambadika ao aza ny ampitso sy ny avy rehetra. Ankatoavy izay tenenin'Andriamanitra na dia mbola manjavozavonao aminao aza ny hoavy rehetra. Ankatoavy izay lazain'Andriamanitra na dia toa manahirana, na dia toa sarotra, na dia toa tsy ho vita, na dia toa tsy manana hery, dia ioary izay rehetra sakana mba ahazahoanao mankatoa an'Andriamanitra, dia hitanao fa Andriamanitra kosa andingana ny sakana rehetra tsy hanananao fiadanana. Dia ho an'Andriamanitra ireran'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Ao amin'ny teninao Andriamanitra no misy fiainana, ary ny fankatoavana izay lazainao no mitondra fiadanana ho anay. Resy lahatra izahay ary manaiky ankatoa tsy misy fepetra ny baikonao izay anirahanao anay. Ty Tompo, izahay izay nantsonao hanaraka izay nambaranao. Amin'ny teny io ity izay dia mivavaka manokana ho an'ireo rehetra manana etaeta, ireo rehetra mila vonjy, ireo rehetra trotraky ny adi-tsaina, ireo rehetra mitanondriky ny fiainana. Atrakao, ampibanjiny ny fiainana mandrakizay ao aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay Tompo sy mahavonjy. Amen.